Androany kosa no nandiniany teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny volavolan-dalàna laharana fa aotra 13 tsipika 13 sy 14 tamin'ny 7 jolay 13 sy 14 anova sy mameno ny fepetra sasasasany ao amin'ny lalàna laharana fa 12 sy 14 tsipika aotra 14 ananganana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taorian'ny adievitra izay naharitra ora telo moa dia nolanina tamin'ny alalan'ny tsangatanana ny volavolan-dalàna. Nolaniny maro anisa tamin'ny parlementaire 7 tonga mivory ny volavolan-dalàna laharana fa aotra 13 tsipika 13 sy 14 tamin'ny 14 jolay 13 sy 14 manova sy mameno ny fepetra sasasasany ao amin'ny lalàna laharana fa 12 sy 14 tsipika aotra 14 ananganana ny fitsarana manokana mombana fifidianana eo anivon'ny HCC. Ny parlementaire avy amin'ny antoko TGV no anisan'ny nandany ity volavolan-dalàna ity. Tamin'ny namokany ny listany 150 candidat iny ny CES dia betsaka nanakina, betsaka no teny hoe mitongilana any amin'ny fitondrana io, betsaka no teny hoe tsy atokisana raha ireo CES zao no iteny ny voka-pifidiananay na eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy io na solombavam-bahoaka. Dia izay zany natonga ny gouvernement nanao an'iny tolo-dalàna iny izay isorana an'Andriamanitra moa fa lany soma tsara ilay izy ary isorana koa amin'ny firaisankinan'ny MCT izay efa nisy hatramin'izay dia hita zany zao fa tena iraisam-pirenena satria raha ny feuille de route nanao somian'ny tondrozotra ireo no nanisy fanakianana anisan'izany nanisy fanakianana dia ireo nefany dia solo-tena ao anatin'ilay izy. Ny tsipaka amin'ny fandaniana ity lalàna ity kosa ny avy amin'ny ankolafy ravalomanana ho an'ity ankolafy ity dia tokony tazoma mikambana teo aloha fa ny filohan'ny CES ny tokony nasipanivana. Ny ankolafy ravalomanana zany rehefa nijery tsara ny volavolan-dalàna tonga aty ny tena manahirana ny anay zany anatin'izy ity dia le fanesorana ny membre CES teo taloha izay tsy azo fidina. Nefa zay ihany ohatrany mampisy olana eto amin'ny malagasy hoe manilika ny sasany dia ohatrany ampiadina zany zahay parlementaire hiady amin'ny magistrat. Ny anay zany hoe esory teo fa rehefa anjara magistrat malagasy zay farany ambony koa ireo izy no safidy hoe zao no ataonay fa le manilika zany no tsy mety. Dia ao anatin'izay koa ampidirana resaka politika zay zany ohatrany manana ihany hoe tokony fitsarana tena mahaleo tena manokana anjara magistrat malagasy samy magistrat manana ny conscience tsara izy zay no mitsara azy fa ny olana ane teo hitako fa fahazomay tsara dia le présidentny ACC tonga dia natao président CES. Anisan'ny zava-baovao anatin'ity lalàna ity ny hanovana ho 9 mpikambana ao anatin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana izay 7 teo aloha. Tsy natao filohan'ny CES intsony ny filohan'ny HCC ary tsy mpikambana raikitra intsony ihany koa. Manendry solo-tena tsirairay avy mpikambana ao amin'ny CES ireo vondrona 10 nanosy ny soro-dalana. Nasiana administrateur civil iray izy ireo efa mpikirakira fifidianana ary manantraikeva ao anatin'ny CES vaovao ary nasiana mpampianatra mpikaroka iray. Voalaza ny volavolan-dalàna vaovao feny CES fa tsy azo amparafesina amin'ny asa hafa intsony ny asan'ny CES. Rehefa avy nolaniny CT dia andalo dinihan'ny parlemanta eo anivon'ny CST ity volavolan-dalàna ity.